Tao anatin'ny fanadihadiana raha antsika teo iny mofo dia nisy ireo kandidà izay tsy nankatoavin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ka anisan'izany kandidà izany ary i Papa Soulé izay kandidà tsy miankina nilatsaka tao amin'ny distrikan'Antsiranana Antsiranana voalohany. Raha nambaran'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana moa dia noho ny antony tsy fandoavan-ketra no tsy nankatoavana ny fandreseny etsy andanin'izay kosa nefa dia manamafy ity kandidà ity fa nalony etrany ara-dalàna. Raha vona eno ny décision nalatsaka ny CAC zegny tegna ny dia somary gaga ihany satria efa andro vitsivitsy na andro maromaro zany efa eniko fa efa mandeha le feo fa éliminena zany Papa Soulé satria misy beko avy any ambony hono ka miresaka impôt zany no resan'ny CS angamba za tsy teny hoe mandenga CS fa kosa efa ampelatagna président CS ny taratasy ketra rehetrarehetra nalohako tsanagna ny fanjakana vola na ariary kandidà Papa Soulé tsanagna ny commune vola na ariary ny kandidà Papa Soulé ity profo magnambara fa nahazo 211 bus mazava tsara za tamin'ny tompony andraikitra tany Antsiranana ireto ny etra nalohako tamin'ny commune manana profo ary ty etra ty efa any amin'ny CS président CS satria ny avokako no nitondra ity araka ny fiangavian'ny président CS niangala avocat nagnatriky ny reto dossier reto mba ho fanamarihana fa nandohitra ara-dalàna za ity ny avy any amin'ny service n'impôt any Antsiranana ka magagana mbola misy miteny koa zegny hoe fa tsy navoalohetra angamba ny fahitako azy tsy de resaka hetra loatra le izy fa tegna fieliminena Papa Soulé mba tsy ho député de Madagasikara voafidy amin'ny Antsiranana voalohany ka imo raha imo ny fandehany tsy azo ivalozana ny décision voakan'ny CS zay moa ny tegna ilaindro satria raha vao mandeha zo ty ny voalohany 4e république dia efa misy ny tsy fagnaran-dalàna agnatin'ny fitantagnana raharam-pirenena mahagaga ihany ny safidim-bahoaka mihitsy no kitsikitsainy zay olo mieritreritra fa magnaja lalàna amin'ity firenena ity